Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amty androanty raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam dia andehantsika haka lohahevitra anankiray. Lohahevitra izay mitranga eny amin'ny fiarahamonina izay misy antsika. Misy fahazarana izay mahazatra antsika saingy voarara ny finoana Islam izy io. Ary tokony hiatany mpino Islam indrindra amin'ity volana manan-kaja manamboninahitra dia ny volana Ramadan ity. Ny teboka io dia ny fandanidaniam-poana amin'ity volana Ramadan ity. Tsy amin'ny volana Ramadan ihany fa amin'ny fiainantsika iray manontolo dia voarara ny fandanidaniam-poana satria Tompo Allah subhanahu wa ta'ala miteny ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim manao hoe wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Minana ianareo ary misotro ianareo afa kosa aza mandanindany foana fa Tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia tsy mankatia anireo olona zay mpandanindany foana. Ny mpandanindany foana ny volana Ramadan alefany Allah subhanahu wa ta'ala mba andeha hananatra sy hampianatra antsika amin'izany fahaizanao andanjalanja ny fiainanao andavanandro izany. Satria nahoana na enany Tompo Allah subhanahu wa ta'ala ny fotoana isakafoanantsika isanandro ka amin'ny alalan'izany fanenana fotoana fisakafoanana izany no ahafahantsika ihany koa mampiena ny dépense izay avoakantsika isanandro. Saingy mampalahelo ankehitriny isaka amin'ny volana Ramadan mihitsy no lasa be ny dépense izay ataontsika. Zavatra mampalahelo zany zavatra zany. Ka eo indrindra no isotronako ny saintsika hoe aoka atsika samy andanjalanja an'izany zavatra izany. Tompo Allah subhanahu wa ta'ala rehefa nidera anireo ibadur rahman, zany hoe ireo olona mpino, tena pino ary io no toerana ambony indrindra amin'ireo pino dia niteny izy manao walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dhalika qawama. Ary ireo ibadur rahman mpanompo lehibe indrafo dia inona zavatra zay ataon'izy ireo? Rehefa mamoaka vola dia tsy mirobaroba ary izy ireo ihany koa tsy mahihitra fa eo anelanelan'izay no andanjalanjan'izy ireo ny vola zay avoakan'izy ireo. Ary Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa rehefa izy nandeha nidera n'ireo mpino Islam no sady nandidy any mpaminany sallallahu alayhi wasallam dia mbola niteny koa izy manao hoe wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal basta. Anao izy teny tampaminany sallallahu alayhi wasallam aza avela miantona eto amin'ny tendanao ny tananao ary aza avelatra be ihany koa. Midika izany ny miantona eto amin'ny tenda dia anisany olona mahihitra zany, tsy tia hamoaka mihitsy ary ny mivelatra loatra dia mandrobaroba izany. Ka zay voarara ny finoana Islam. Ary tadidio tsara ne fa Allah subhanahu wa ta'ala mbola nametraka ihany koa ireo suifa na ireo toetra n'olona izay mpandanindany foana zany, iza n'olona miaraka aminy. Teneniny Allah subhanahu wa ta'ala innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin. Ny olona mpandanindany foana hoy Allah subhanahu wa ta'ala dia rahalany ireo shaytan. Ka zay no tokony halantsika mandritra ny volana Ramadan ity. Ny teboka faharoa dia rehefa tsika mandanindany foana amin'ny resaka sakafo sy ny tariny dia lasa voky diso tafahoatra isika. Ny fahavokisana diso tafahoatra raha indrindra amin'ity volana Ramadan ity dia mampiena ny herinao andeha hamonjy ny solat tarawih, andeha hamonjy anireo fanompona maro samihafa. Eny fa na kamo anao handehanao an'izany ibadana ny famakiana ny boky masina al-Qur'an nefa ity le volana nidina an'izany boky masina al-Qur'an al-Karim. Mpaminany mampatsiahy antsika fa rehefa misakafo mpino Islam anankiray dia zarany anankitelo ny kibony. Ny ray apahatelony dia ho an'ny sakafo, ray apahatelony ho an'ny zava-pisotro ary ny ray apahatelony dia ny ahafahany miaina aorinan'izany. Fa ny olona voky diso tafahoatra tsy misy zavatra zay azony atao fa miteraka ilay teboka fahatelo zay tsy ahivontsika eto dia ny torimaso diso tafahoatra. Ianao rehefa voky tsy zavatra vitanao ary tsy zavatra tonga ao anatin'ny lohanao fa na dia hetsika eo amin'ny toeranao aza tsy vitanao fa mieritreritrana akaina. Rehefa makaina anao dia maraina anao vao tafafo. Lasa avokoa ny tombotsoa volana Ramadan. Tsy tafanao salat tarawih, tsy tafanao salat tahajjud, tsy tafamaky boky masina al-Qur'an. Eny fa hatramin'ny suhur amin'ny maraina aza mety tsy ho tratranao mihitsy no ninona fahavokisana diso tafahoatra teo aminao. Lasa kamo ny olona anankiray rehefa diso voky loatra.
tsy manakana akory zany hoe ny olona tsy mahazo misakafo, afaka misakafo anao fa mba lanjalanjao ny sakafo zay hoaninao ahatonga anao mahavita an'izany maivamaiva anao, mahavita anireo fanompona maro samihafa amin'ny volana Ramadany ity. Indrindra amin'ny faraparany zany volana Ramadany dia anisany misy fanompona goavana, misy ny antikafo, misy ny famoahana zakatul fitr, misy famakiana Qur'an, misy ny Lailatul Qadr. Any ianao tokony hiezaka ka raha vitanao ny mandanjalanja ny manomboka amin'izao fandohan'ny volana Ramadany zao dia voafehinao zany amin'ny farany. Zay ngamba no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Isorokana nanaraka an'izany hatramin'ny farany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.